Marka toko fahenina. Fiverenan'i Jesosy tany Nazareta, tanànany aviny. Marka toko fahenina, andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina. Ary niala teo izy ka tonga tany amin'ny taniny, sady nanaraka azy ny mpianany. Ary rehefa tonga ny sabata, dia nampianatra atao amin'ny sinagogy izy. Ary maro izay niaino azy dia talanjony indrindra ka nanao hoe: taiza ny nahazon'ilay ity izany zavatra izany? Ary manao ahoana ny fahendrena nomena azy sy izao asa lehibe ataony tanany izao? Tsy ilay mpandrafitra zanaky Maria, ary rahalany Jakoba sy Josesy sy Jodasy sy Simonina va le ity? Ary tsy ety amintsika va reo anabaviny? Dia tafitohina taminy izy. Fa hoy Jesosy taminy: tsy misy mpaminany tsy ajaina afa-tsy eo amin'ny taniny sy ny avany ary ny ankohonany ihany. Ary tsy nahazo nampiseho hery akory izy teo, afa-tsy ny nametraka ny tanany tamin'ny olona marary vitsy foana ka nahasitrana azy. Ary gaga izy noho ny tsy finoany. Dia nitety ny vohitra manodidina izy ka nampianatra. Maniraka ny mpianatra 12 Jesosy. Marka toko fahenina, andininy fafito ka hatramin'ny 17. Ary niantso ny 12 ankeo aminy izy, ka naniraka azy tsororoa sy nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto. Ary nandrara azy izy mba tsy hitondra zavatra ho any amin'ny alehany, na hanina, na kitapo, na vola amin'ny fehikibony, afa-tsy tehina ihany. Fa asio kapa ny tongotrareo, ary aza mitondra akanjo 2. Ary hoy koa izy taminy: zay trano idiranareo dia mitoetra ao mandra-piala anareo any. Ary zay tanàna tsy hampandroso anareo, na tsy hiaino anareo, raha miala anareo, dia ahitsany ny vovoka ao am-paladianareo ho vavolombelona aminy. Dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony hibebaka ny olona. Ary demony maro no navoakany, ary nosorany diloilony marary maro ka nositraniny. Heroda mpanjaka nampanapaka ny lohan'ny Jaona mpanao batisa. Marka toko fahenina, andininy 14 ka hatramin'ny 17. Ary nahare izany Heroda mpanjaka fa efa nalaza ny anaran'i Jesosy, dia hoy izy: Jaona mpanao batisa efa nitsangana tamin'ny maty zay, ka izany no ananany hery anao reo asa lehibe reo. Fa hoy ny sasany: Elia izy. Ary hoy ny sasany: mpaminany izy, dia toy ny anankiray amin'ny mpaminany. Ary rehefa nahare izany Heroda, dia hoy izy: Jaona zay, ilay nitapahako ny lohany, efa nitsangana izy. Fa Heroda ihany no naniraka sy nisambotra ny Jaona ka namatotra azy tao an-tranomaizina noho ny amin'ny Herodiasy, vadin'ny Filipo rahalahiny, fa nanambady azy izy. Fa Jaona efa nilaza tamin'ny Heroda hoe: diso ianao raha manambady ny vadin'ny rahalahinao. Ary Herodiasy dia nanao otro-po taminy ka naniry hahafaty azy, nefa tsy nahazo. Fa Heroda natahotra ny Jaona satria fantany fa lehilahy marina sy masina izy, ka dia niaro azy izy. Ary rehefa nandre azy izy, dia very hevitra be ihany, ary niaino azy tamin'ny hafaliana izy. Ary rehefa tonga izay andro atonina, dia ilay nanaovan'i Heroda fanasana ho an'ny lehibe sy ny mpifehy arivo ary ny loha olona tany Galilia tamin'ny andro fahatsiarovana ny nahaterahany, ka niditra ny zanaka vavin'i Herodiasy ary nandiha ka nahafaly an'i Heroda mba amin'izay niara-nipetraka nihinana teo aminy. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny razazavavy: angatao amiko izay tianao, na inona na inona, dia omeko anao. Ary nianina taminy hoe izy: na inona hangatahinao amiko
dia omeko anao na dia hatramin'ny atsasaky ny fanjakako aza. Dia nivoaka razazavavy ka nanao tamin'ny reniny hoe inona no hangatahiko? Ary hoy reniny, ny lohan'ny Jaona mpanao batisa. Dia niditra faingana niaraka tamin'izay izy ho amin'ny mpanjaka ka nangataka hoe tiako raha omenao hafaingana eto andovia ny lohan'ny Jaona mpanao batisa. Dia nalahelo indrindra ny mpanjaka, kanefa noho ny fianianany sy ny olona izay nipetraka nihinana teo dia tsy sananda azy izy. Ary niaraka tamin'izay ny mpanjaka dia naniraka mpiambina ka nasainy nentina ny lohan'ny Jaona. Ary dia nandeha izy ka notapahiny tao an-tranomaizina ny lohany. Dia nentiny teo andovia ny lohany ka nomeny razazavavy. Ary razazavavy kosa dia nanome azy any reniny. Ary rehefa nandre izany ny mpianany dia tonga ka naka ny faty ary nandevina azy. Manao tatitra amin'i Jesosy ny mpianatra ny Rahina. Marka 4:17 hatramin'ny 12. Ary ny apôstôly niangona teo amin'i Jesosy ka nilaza taminy izay rehetra efa nataony mba amin'izay nampianariny. Ary hoy Jesosy taminy, avy ianareo hitokana any an-tany foana ka miala sasatra kely. Fa maro no ny famoivoy ka tsy nisy hinanana aza. Dia nandeha an-tsambo kely izy hitokana any an-tany foana. Jesosy namahana ny vahoaka tamin'ny mofo 5 sy hazan-drano 2. Marka 4:17 ka hatramin'ny 14. Ary ny olona nahita azy mandeha sady betsaka no nahalalany Jesosy dia niala avy teny amin'ny tanàna rehetra ny olona ka niazakazaka nandeha an-tanety dia tonga talohany. Ary noho niala Jesosy dia nahita vahoaka betsaka izy ka honena azy fa tahaka ny ondry tsy manana mpiandry ireo, dia nampianatra azy zavatra maro izy. Ary rehefa hariva ny andro dia nanatina azy ny mpianany ka nanao hoe tany foana ity ka efa hariva ny andro ankehitriny, raha vao ny olona mba ankanesany eny an-tsaha sy eny amin'ny vohitra manodidina hividy hanina ho azy. Fa izy namaly ka nanao taminy hoe omenareo hanina izy. Fa hoy kosa izy ireo taminy, andeha hividy mofo izay azy ny denaria 200 fa zahay ka omenay azy hohaniny. Fa hoy izy taminy, misy mofo firy any aminareo? Andeha izaho. Ary rehefa fantany dia hoy izy, 5 sy hazan-drano 2. Dia nasain'i Jesosy nampipetraka ny olona rehetra tao an-tokotokony eny ambonin'ny ahi-maitso izy. Dia nipetraka tokony 100 sy 50 avy ny olona. Ary rehefa voarain'i Jesosy ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2 dia niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra. Dia novakiny ny mofo ka natolony ny mpianatra mba harosony eny anoloan'ny olona. Ary ny hazan-drano 2 nozarainy tamin'ny olona rehetra. Ary samy nihinana avokoa ny olona rehetra ka voky. Ary nangoniny izay sombitsombin'ny mofo sy ny hazan-drano ka dia nahafeno arina 12. Ary izay nihinana ny mofo dia 5,000 lahy. Mandeha eny ambonin'ny rano Jesosy. Marka 4:15 ka hatramin'ny 12. Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia nanery ny mpianany hiondrana tsambo kely hita ialohan'ny Betsaida mandra-pandravany ny vahoaka. Ary rehefa nanao velomany olona izy dia lasa nakany an-tendrombohitra hivavaka. Ary noho ny hariva ny andro dia efa mbita eo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely, ary izy irery ihany no teo an-tanety. Ary nahita azy ireo sahirana ny vohy fatratra izy, fa notohainy rivotra.
Ary tokony ho tamin'ny fiambenana faefatra amin'ny alina dia nankeny aminy nitsangatsangana tambony ranomasina Jesosy ka nikasa handalo azy. Ary rehefa hita nitsangatsangana tambony ranomasina izy dia nataony ho matotoa ka niantso mafy izy ireo. Fa izy rehetra samy nahita azy avokoa ka dia raiky tahotra. Ary izy niteny taminy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe, matoki fa zaho ihany, aza matahotra. Ary niakatra nakeo aminy teo an-tsambo kely izy, dia nitsahatra ny rivotra ka dia talanjony izy ireo. Ary tsy fantany ny amin'ny mofo fa efa mafy ny fony. Nanasitrana marary tao Genesareta Jesosy. Marka 4:17 ka hatramin'ny 4:15. Ary no nitafita izy dia tonga teo amin'ny tany Genesareta ka niantsona teo. Ary raha niala teo an-tsambo kely izy dia nahalala an Jesosy niaraka tamin'izay ny olona teo ka niazakazaka tamin'izany tany rehetra izany, ary nitondra ny marary tamin'ny fandriana ho any amin'izay reny fa nitoerany. Ary nataiza no nidiran'i Jesosy, natao amin'ny vohitra, natao an-tanàna, na tany an-tsaha, dia napetraka teo an-kianja ny marary. Ary ny olona nangataka anendry na dia nisombotra avy avin-dambany ihany aza, ary sitrana izay rehetra nanendry azy.